Famponina amanjatony maro ahitana be antitra tatsa ary fikambanam-behivavy ao Sabotsina Miana no afa-misitraka ny asa tana maro mandritra ny 5 andro sy nahazo fanampiana avy Andriamatoa Ministry ny Mponina Ontina Rialy noho ny fiara-miasa teo amin'ity farany ity sy ny député Navaradrano no antony izany fanadihadiny. Mahasombavavoaka ny tena eto Navaradrano ny indrindra dia mitady foana izay mahasoan'ny vahoaka ary miezaka mitondra ny etaita ny vahoaka ny fanatanteraka rehetrarehetra ireny ka dia izay nisorana BDP Andriamatoa Ministry ny Mponina namaly miantso izy ary reny zavatra nataony androany ireny dia tena ilain'ny vahoaka tokoa satria raha mahafantatra ny fantrany vahoaka malagasy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miezaka mitady ny anjara biriky manao fiainantena ary voavaly soamatsara moa izany resaka ino 5 andro jery an'ireo be antitra ihany koa izy indrindraindrindra ihany koa name fanampiana n'ireo fikambanam-behivavy dia nisorana anazy BDP moa izany rehetrarehetra izany fa araka ny tatitra nataony teny dia mbola miezaka izy zany hijery toerana hafa ihany koa fa tsy Sabotsina Miana fotsiny ary izay koa moa zany tena etaeta hoe mba hera Navaradrano nanaovana an'ireny hetsika